Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakobo, rain'i Jesosy Kristy velona masina manakira avy Nazareta, mankalaza anao sy mitsako anao amin'ny voninahitra anao zahay, rahatratra indray zozoma izao. Amin'ity andro izay andraisanay ny famindramponao ity, ny fahasoavanao sy ny fitiavanao mahagaga, misaotra sy mankasitraka, mankalaza sy amin'ny voninahitra anao zahay, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara. Ankehitriny mangataka indrindra ny famindrampo avy aminao, ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy Jesosy, mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Izany rano izany no aidino amin'ny tsirairay avy, ary ny koeto nivinay, ahafahanay manatona anao amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpanetretena, voadio ary ny koa feno hery avy aminao. Midina fanahy-masonao hiasa mahery aminay, miasa fanahy-masonao tomoera tena tinay, andrinisanay ny feon'ny ray izay ampitainao. Mitenena Jesosy io, avoninkeandro izay mpanomponao. Dia minaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta, nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay vitoroantsika amin'ny andro ity dia araka izay voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, toko 5:12, ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny andinin'ny 20. Matthieu 15:10-20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niantso ny vahoaka ankeo aminy izy ka nanao taminy hoe: miaino ka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy mpianatra ka nanao taminy hoe: fantatrao va fa tafintoina ny fariseo raha nandreza ny teny izany? Ary izy namaly ka nanao hoe: ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay ny an-danitra dia hongotana. Avelao izy, mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka ny ankady izy roa. Ary Petera namaly ka nanao taminy hoe: lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy: ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, dia ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany no mahaloto ny olona, fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona. Amen. Mazava araka izay fa mikasika ny fanasa-tanana mialoha ny isakafoanana no natonga izao dindinika Jesosy izao. Eny tokoa mantsy fa ireo fariseo izay voalaza eto dia niapanga an'i Jesosy fa tsy mba niten'ireo mpianatra ny anasa tanana alohan'ny isakafoanana, izay fomba ara-pahany izay napetraky ny jiosy tao amin'ny lalàna. Fa izany no manadio ny olona. Ary sy tamin'ny fivavahana jiosy ihany izany, raha ny fivavahana hafa ihany koa, dia no heverina fa ny fanadiovana tanana na ny tena amin'ny rano manadio. Tsy manadio ny olona ny fisasana ety ivelany. Nahoana nga? Tsotra ny antony satria avy ao anaty ny fahalotoana. Ary nambaran'i Jesosy mazava tokoa fa ny fon'ny olona no mahaloto izay alokan'ny vavany. Satria ao anatin'ny fo ny voan'ny loto rehetra, ny fanirian-dratsy rehetra. Ary ny tompo dia manambara amintsika koa amin'ity marina ity fa raha te hanana fahadiovana ara-panahy isika dia mila manadio ny eo am-po ary mandray ny fanadiovana dia ilay rano Jesosy Kristy
nalatsany tao Kalvari, nampitoerina antsika tsirairay avy, ary mila vaosika isan'andro mba hahatonga antsika hanana izany fahadiovana ara-pahany izany. Nambaran'i Jesosy Kristy tompo tokoa araka izao andahatsotra masina izao fa isika dia mila mahatsiaro isan'andro fa tsy zavatra araka ny nofo, araka ny vatana dia ny sakafo hohanina ary ny koa ny fivoahana izany ety ivelany no tena mahaloto ny olona araka maha maloto azy, fa zavatra ara-panahy kosa dia izay volavolain'ny fo satria navela hiasa ao anatin'ny fo dia navoaka ny vava satria izay be ao am-pon'ny olona tokoa ny tenenany. Anio ary lanjalanjao ry havana izay laoko ny vavantsika amin'ny olona tsirairay avy satria izay no mahaloto antsika. Indray tsika dia mieritreritra hoe raha fa miteny ny olona anankiray dia afa-potsika satria nanitsy azy na mirariny na tsy amirariny. Raha miteny zavatra resaka dia mieritreritra fa afa-potsika satria tafavoakantsika no am-potsika dia tsy misy zavatra mavesatra tsy no am-potsika. Nefa ny tadio ravana fa ilay teny izay lazaintsika dia tsy vitanina nandratra an'ilay olona fa indrindra ihany koa araka izao lahatsoratra hitantsika ao anatin'izao Matio izao dia nandoto antsika ary natonga antsika haloto ara-panahy ary mila fanadiovana avy amin'ny tompo raha tsy izay dia mitoetra ao anatin'ny fahalotoana isika. Mahatsiarova raha ny tenin'ny tompo mandrakariva ihany koa araka izay nolazain'ny Davida mpanjaka araka ny salamy 150 izay tsaroantsika mandrakariva tokoa dia nangatahany ilay mpanjaka Davida tokoa ka nivavahany tamin'Andriamanitra hoe mamindrafo amin'io Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny amben'ny fiantranao vonoa ny fahatsoako, sasao madio aho mba ho afa-keliko ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahatsoako ary eo natrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao ihany nanotako ary izay raha tsy eo masinao ny efa nataoko. Mbo marina ianao raha miteny ary tsy hanantsina ianao raha mitsara. Isika tokoa dia mila mahatsiaro izany fibebahana mandrakariva natrehan'ny tompo izany. Hitotika eo natrehany isan'andro ary hitalao ilay famindrampon'i Jesosy noho ny fitiavany antsika dia ny rany nalatsany. Io no marika isan'andro tokony ho tsaroantsika, mila angatantsika. Dia ny famafazan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra manaisotra amin'ny fahataon'izao tontolo izao, ny rany ho amintsika tsirairay avy, ho amin'ny fanahintsika, amin'ny fotsika, amin'ny saina sy ny tenantsika, eo amin'ny tolam-baravaran'ny tokantranontsika ary koa ny fotsika mba tsy hidiran'ilay ratsy. Ka ny ratsy izay resahana tsy ilay devoly ihany fa ny toetra ratsy rehetra izay entiny na koa fikirantsika dia izany toetra ratsy izay nambaran'ny tompo izany tokoa dia ireo vonon'olona, ireo fanirian-dratsy rehetra izay volavolain'ny fanahin'ny olona sy ny sainy ary ny fony dia mila toerintsika. Satria ny tompo dia mampatsiahy tokoa fa raha manohitra ny devoly isika dia hiala amintsika izy ary handositra antsika izy tsy hiverina tokoa. Alao eriariavana koa ka ny fanaman'Andriamanitra mahery dia rehefa nanana mpitoeriny tamin'ireo mpianatra nomeny antsika koa tamin'ny andro Pentekostra ary arotsony amintsika isan'andro rehefa angatahantsika satria tokoa Andriamanitra dia manome ny fanahiny isan'andro ho amin'izay mangataka aminy. Aoka izany angatahantsika isan'andro tahaka ny rany Jesosy koa dia ilay fanahy masina Andriamanitra miasa amintsika rehefa niakatra an-danitra Jesosy ka mandra-piverina indray. Io fanahy masina io no lala-tokana fahatsika mandray ny herim-panahy, herim-poerin'ny tsaina, herim-batana azo makivaky ny andro, makivaky ny lalan'ny tsarotra rehetra ary mampitoetra ny fanahintsika hitombina tsara eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahereza mahatanjah be mpamandrakariva ka oka hiverina amin'ny fitiavana voalohany isika dia Jesosy Kristy, ilay tiantsika ka nanolotra ny ainy ho faty ho antsika. Mahereza ny tompo amintsika amin'ny herin'ny faherezany mitodia mandrakariva amin'ny fijalian'i Jesosy fa nijalo antsika izy ary maty anefa nandresy ny fahafatesana mba hahatonga antsika koa
hanoatra no mpandrisy. An'Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany. Alleluia. Amen. Vavaka isika. Jesosy malalo, akory ny alehibe ny fitiavanao, akory ny hatsaranao, akory tokoa ny famindramponao isan'andro aminay. Fa mahatsiaro tokoa ny teninao zahay, teny izay nampitondranao ireo mpanomponao tamin'ny fotoan'andro ary mbola ambaranao koa mandrakehitriny, satria io ilay fanahy masina izay miasa mampiteny mandrakariva ary mampatsiahana isan'andro fa velona ianao ary manadio anay. Mampatsiaro tokoa ianao fa izany fanadiovanao zany dia indro tena hatrany anaty lalina indrindra. Mampatsiahanao Jesosy malalo fa tsy ilay ety ivelany no zava-dehibe, izay zavatra tanterahanay mety andambilambo na ihany koa mety ampandriadrisa, satria toa tsara dia hitany maso zany, kanefa tsy izay no tianao fa ilay anaty lalina indrindra tsisy pahita. Dia nieritreritra forononay ny ao am-ponay lalina tsy fantatry ny hafa, fa ianao kosa mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo no mahalala miafina rehetra, dia milaza aminay sy manambara tokoa fa ao ny voan'ny loto rehetra. Jesosy io amboary ary ny fonay, diovy ny fonay, ary dia ampianary iray hamefy izay eritreritra tafiditra mba tsy hiditra intsony, hamefy mba ahatonga ne Jesosy ho tena mpanomponao amin'ny eritreritra ihany koa, amin'ny fonay. Tsy eritreri-dratsy fa eritreritra tsara manomboka an'io, ary dia hanana tokoa ny fisainana araka anao. Eny Jesosy, amrony fo madio zahay, amrony fo madio zahay, eny amrony fo madio zahay, satria izay madio am-po no hitanao. Misaotra Tompo, ianao miderina janany voninahitra ary Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa izay kosa mba androtsahanao ilay fananao masina mba hadio ara-pahany isan'andro. Misaotra Tompo analo. Fa soavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika mandrakariva sy ho mandrakizay mandrakizay, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.